ara-panahy miarabantsika rehetrarehetra indray ary manasa antsika ampitiavana be deaibe hanaraka iaino indrindra ijery ny fandarana izay tanterantsika eto. Ifampaherintsika anome anareo fahalalana be deaibe zahay indrindra mahakasika ny fandrarana sy ny tontolony ny asa. Ifampaherentsika dia hizara fahasoavana be deaibe amintsika eto ny tenako. Avy hatrany dia hivavaka tsika ary. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo apetraka feno ampelantananao ty fandarana ity eo ambany fitarian'ny fanahy masinao ary miandrandra indrindra izahay ny fanahy masinao any mianay fahalalana taridalana ary tena mimpahery anay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ataontsika hijery Tenin'Andriamanitra. Efesianina 4:9 no hojerintsika. Efesianina 4:9 dia ovakitsika ny 17. Noho izany dia raiso avokoa ny fihedin'Andriamanitra mba ahazoanareo hanohitra amin'ny andro mahory. Rehefa vitanareo avokoa dia ahafahatra ianareo. Soratra masina manao hoe raiso avokoa ny fihadin'Andriamanitra mba ahazoanareo hanohitra amin'ny andro mahory. Izay Tenin'Andriamanitra no voaboasantsika kely eto. Soratra masina manao hoe raiso avokoa ny fihadin'Andriamanitra mba ahafahanareo manohitra amin'ny andro mahory. Misy zany ny andro mahory ary ao anatin'ny fotoan-tsarotra, ao anatin'ny fotoana atsapana fahoriana andalovana atsarotra io dia ny soratra masina manao hoe mba ahafahanareo manohitra. Be deaibe zany ny olona rehefa ao anaty fotoan-tsarotra, ao anatina fotoana tena mandalo ady mafy, na any amin'ny fahasalamana le ady no mitranga, na any amin'ny resa-bola, na any amina fiainam-piankonana, tontolon'ny tokantrano, amin'ny fiainana amin'ny akapobeany rehetra mihitsy dia soratra masina manao hoe raiso ny fihedina rehetra mba ahafahanareo manohitra amin'ny andro mahory. Betsaka amintsika ry havana no tsy matohitra ny vesatry ny ady, tsy matohitra ny impactan'ilay ady any anatin'ny fo sy ny saina dia miraviravin-tanana, kivy, rerakam-po. Izay zavatra izay no tiako tsindriana kely. Tsika olombelona amin'ny fotoana miatrika ady mafy dia miovitsika. Na olona manan-katao io, na olona sahirana ara-pivelomana io, niza mihitsy, na lehilahy matanjaka be sandro be io, na renim-pianakaviana na tanora io dia miova amin'ny fotoana miatrika ady. Tsy niriko tsara hoe miova. Ary ny fiarahamonina na ao atokantranontsika na anatin'ny fianakaviana na mpiara-mianatra na mpiara-miasa dia mahita izay fiovantsika izay. Ina moa le fiovana? Le fiovana dia araka ny resantsika teo manao hoe fiovana ateraky le tsy voatohatra intsony, tsy voatohatra ilay saina, tsy voatohatra ilay fo, tsy voatohatra ilay eritsaina, ilay andro mahory na le fotoan-tsarotra. Dia rehefa tsy manana heretina miatrika tsika, rehefa tsy manana heretina manohitra tsika, rehefa tsy manana heretina mizaka, mivesatra tsika, dia ny soratra masina teo manao hoe miovitsika. Be deaibe mety ho fiovana hita amin'ny olona. Mety ho kizitona be io olona io.
rehefa amin'ny fotoana izy mandalo andy mety mora tezitra foana izy, mora sorisorena lava. Misy indray sasany tena hoe kivy reraka miravoravo tanana tanteraka mihitsy, tsy matory amin'ny alina, tsy misokatra ny vavony, malomalo kendrika, tsy be teny, mety manaonao foana mihitsy azy. Betsaka amin'ny olona no manana fanapahan-kevitra, tsisy feritreretana, tsisy fandiniana amin'ny fotoana mandalo fotoan-tsarotra. Za nahita olona mihitsy efa mpitoro filazantsara, efa pasteur, efa mitondra fiangonana. Nandalo olana ara-pitiavana izy satria mbola tsy vadiny moa ilay olona niaraka taminy, fa mbola mpifamofo. Tao anatin'ny herinandro tsy nifankahita zareo. Tady an'ity tovovavy ity eraky n'Antananarivo izy hatrany amin'ny fahasankarana teny. Tsy hita, tsisy telefôny ifandraisana. Rehefa tsy nahita an'ilay olo-tiny tao anatin'ny herinandro izy, tsy afaka nifandray tamin'ilay olo-tiny ary tsy nahazo vaovao mahakasika ny olo-tiny mihitsy. Tapitapika teo izy, olona niraitra ny tampoka moa zany olo zany. Tapitapika teo izy tonga dia nanapa-kevitra hisotro. Verina avy any izy tonga dia olona mamitampina. Nefa mpitondra filazantsara, olona mitondra fiangonana. Satria araka ny lazaintsika teo dia tsy mahatohitra lay andro mahory. Tsy mahatohitra. Tsy voatohatra lay herin-tsaina tsony, tsy voatohatra lay fo tsony. Lay fotoan-tsarotra, lay ady tapitapika teo na dia efa mpitondra filazantsara na dia efa pasteur mitondra fiangonana aza. Hitanao mamotatatra, hitanao mamitapina, tsy mahazaka tena. Niova ry havana malala. Atao anaty Baiboly dia izay ilay fataterahana. Jehovah Andriamanitra dia nirehare manokana tamin'i Joba mihitsy. Avy aiza ianao ry Satana? Efa hitanao ve Joba mpanompoka? Fa tsy mbola nahita lehilahy marina, tsy nanatsiny, tahaka ny Joba mpanompoka aho. Inona ny tian'Andriamanitra ambara ry havana malala? Talohany natonga ny Joba nanan-karena, nanana ny zavatra rehetrarehetra dia efa nipetraka ho lehilahy natahotra n'Andriamanitra izy. Lehilahy marina, lehilahy nandeha tamin'ny fahitsiana ary lehilahy tsy niova mihitsy fa nifikitra nanompo an'Andriamanitra irery ihany. Tobaka ny harena, tonga teo amin'ny faratapony iray izy, mikirakira vola miliara maromaro, fa tsy niova izy, fa mbola lehilahy matahotra n'Andriamanitra, mbola lehilahy marina, mbola lehilahy tsy nivadika tamin'Andriamanitra fa nandeha nahitsy. Taoriana kely izay dia rava tratry ny fizahantsoetra mafy izy. Ary io zavatra hitranga ilay faravana io mihitsy natonga n'Andriamanitra nirehare tamin'ny Satana hoe ny ainy tokana ihany no aza kitihana. Fa za dia mbola manome antoka ry Satana. Fa tsy iova i Joba io. Fa mbola hipetraka ho lehilahy matahotra an'Andriamanitra ihany io, hitoetra ho lehilahy mandeha mahitsy, lehilahy marina ary tsy vadika amin'Andriamanitra io. Na dia rava tanteraka aza ny fananany. Ry havana, nisy ny sedra, nisy ny fizahantsoetra mafy, fa voaporofon'Andriamanitra teo anatrehan'ny Satana ary tena hoe tonga tamin'ny zavatra neritreretiny Andriamanitra fa tsy niova Joba. Tsy nanova ny Joba ny ady. Tsy nanova na inona teo amin'ny Joba ny fahoriana mafy. Fa voatohatra Joba
tamin'ny alalan'ny fahatokiana sy ny toe-panahy tsara nananany. Tamin'ny toe-panahy tsara nananany. Ry havana malala, Joba no niresantsika teo, zay tena tsy niova mihitsy, na dia nandalo vanim-potoana faran'izay mafy indrindra teo amin'ny fiainany aza, dia tsy nivadika tamin'Andriamanitra, tsy niova toe-po, tsy niova toe-panahy, ary tsy nalay-panahy tamin'ny miakavia na nalay-panahy tamin'ny miakavanana. Tsy nalay-panahy mihitsy, na dia tao anatin'ny fahantrana lalina aza, anao foana. Ry havana, Joba no niaina tamin'izany zavatra zany. Joba lay lahany teny manao hoe ho lany amin'ny fahafinaretana ny androny ary ny taonany amin'ny fiadanana. Zany hoe tsy niova, tsy niova. Raha ilasintsika hoe Jesosy Kristy Tompo. Jesosy Kristy Tompo na i Stefana, zay angamba no jerentsika voalohany indrindra. Stefana rehefa niara-ny fitsarany mbahoaka ho toroaham-bato dia gaga satria niatrika sinedroina izy, zany hoe niatrika fitsarana tampony. Rehefa niatrika fitsarana tampony zany Stefana zany dia gaga ny mpitsara, mpisorona be sy ny mpitsara, fa tahaka ny tarehan'anjely ny endriky Stefana. Haitsika tsara zany tarehan'anjely zany fa tsy endrik'olona kivy zany, tsy endrik'olona miferinaina zany, tsy endrik'olona mavesatry ny ady zany, tsy endrik'olona tezitra zany, tsy endrik'olona tafotohana zany, na endrik'olona monomonina, fa endrika anjely, endrika misy fiadanana, misy fifaliana, misy fitsikiana, misy voninahitr'Andriamanitra. Stefana na dia niatrika fitsarana faratapony sy niatrika ady heverina, fa tena efa miatra manaina aza, ady efa mavesatra aza, dia ony soratra masina manao hoe tsy nanovana inana inana teny amin'ny endriny zany, tsy nanovana na inana matoa ny endriky Stefana tahaka ny endriky anjely, dia dikan'izay zavatra zay mbola voatahiry ao anatin'ny fony foana ny fiadanana, mbola voatazona tao anatin'ny fony sy tao anatin'ny sainy tao foana ny fitoniana, ny fiadanana, ny fifaliana. Ny fifaliana, ry havana, miantra manaina ny ady ny lalovany, fa ny fony Stefana dia mbola feno fiadanana, feno fitoniana, feno finoana, feno fahatokiana, ary feno fifaliana. Ary zay zavatra nameno ny fony zay no niseho tety ivelany, any ka tahaka ny endrika anjely izy. Tsy niovy Stefana, tsy niovy Stefana, na dia niatrika ady miantra manaina aza, tsy niova hatrany anaty lalan'ny fony, tsy niova ny heritsainy. Voatohatry Stefana tamin'ny alalan'ny fifaliana sy ny fiadanana sy ny heritsaina tany anatin'ny tany ny ady mavesatra no lalovany. Jesosy Kristy Tompo haitsika tsara. Jesosy mialohany ora vitsivitsy hidirany tao a-Getsemane, niara-ny sakafo tamin'ny mpianatra izy. Tsy vitany hoe niara-ny sakafo tamin'ny mpianatra ihany, fa niara-ny sakafo ihany koa tamin'ny olona izay hamadika azy. Niara-ny sakafo tamin'ny Jodasy, lay hamadika, lay fahavalo. Lay fahavalo. Raha ataontsika amin'ny teny tsotra zany dia miara-misakafo amin'ny olona hamosavy azy, andetika azy. Dia inona zavatra nitranga? Jesosy dia nilaza manao hoe izay miara-manatsoboka amiko eto no hamadika.
fa Jesosy Kristy tompo ry havana dia tena mbola nahinan-kanina tsara mihitsy. Ary ny Pasika moa tamin'ny fotoana andro dia tsy avela hisotro tramaraina, ondry anankiray ngeza be. Tsy avela hisotro tramaraina, 13 lahy no mihinana an'iny. Ondry anankiray. Tsy avela hisotro tramaraina. Fa tsy maintsy lanina mialohany amin'ny 12 alina. Ary ireo olona mihinana ny ondry io, itolona hinana ny ondry io nefa dia olona mavesatry ny ady ary mahalala tsara fa hisy hamatika izy. Ary hisy hanendrikendrika, hisy hanosipotaka izy, hiara-ny fitsaram-bahoaka izy. Hiantra amanaina ny ady ho lalovany, afaka ora vitsivitsy. Fa ny nafinaritra ry havana dia izao. Mbola nahinan-kanina Jesosy. Ary tsy nahinan-kanina hoe tany an-tranony fa mbola navita nahinana hanina niara-ny sakafo tamin'ny olona madika azy. Teo iomason'ny olona misavy azy. Teo mason'ny olona izay hamono afaty azy. Mbola lany ny sakafo. Lany ny sakafo. Tsisy fatafitohinana. Tsy hoe navesatry ny fahalotom-po tamin'ny Jodasy izy dia tsy nahinan-kanina. Na hoe navesatry ny feno lolom-po tany anatin'ny tany, feno valifaty tany anatin'ny tany. Fa raha feno valifaty tany anatin'ny fon'ny tany na feno lolom-po tany anatin'ny fon'i Jesosy tany, tsy nahinan-kanina izy. Teo iomasony Jodasy. Fa matoa izy mbola nahinan-kanina dia nanam-piadanana, mbola feno fifaliana, ary tsy nieritreritra an'izay Jodasy tany akory izy. Adalanao raha te hamadika, adalanao raha ohatra ka hoe ho ampiasainy devoly hamono afaty fa ny sakafo tsy maintsy laniko. Ary za manam-pitoniana, manam-pifaliana, manam-piadanana foana. Adalanao zany. Fa za dia mbola reko foana ny fiadanam-po aty anatiko aty. Ry havana, nahatohitry ny ady Jesosy. Tsy nampandoto fo azy, tsy nakasika ny fony, tsy nampikorotana ny sainy, izay zavatra mety ho ataon'ny Jodasy ihany, sy ho ataon'ireo miaramila Romanina izay hamono afaty azy. Tsy nampitebiteby azy, tsy nampangovotra azy, tsy nampaloto ny fony, tsy nanova ninina teo aminy. Satria ny Baiboly manao hoe tafio avokoa ny fiadiana. Itao mpamarana ny toritentsika dia izao. Stefana, Eli, Jesosy. Maromaro ny olona afaka atao ohatra. Matoa reny olona reny ry havana, natohatry ny ady, tsy nanana fahalotom-po, tsisy fitabatabana. Jesosy teo tsy hoe nitabataba, tsy hoe tezitra, tsy hoe niady, tsy hoe nikasy tanana ny Jodasy. Matoa reny olona reny natohatra izany karazana ady rehetrarehetra izany, tsy nanova azy ny ady lalovany, nitafy ny fiadiana rehetra izy. Ry havana, toa ny te hampahery ianao. Fantatro fa miatrika ady mavesatra ihany koa ianao mijery ahy io. Fantatro fa mavesatry ny olana ara-tokantrano ianao. Ary mavesatra loatra ny fonao, reraka loatra ny fonao amina trosan'olona, olana ara-bola. Feno tebotebo loatra ny amin'ny hoavinao sy ny fahasalamanao. Fa itao mpamaranana dia te hilaza manao hoe azo atao tsara ny mahitanao tsy miova. Tahaka an'i Jesosy, tahaka ny Eli, tahaka ny Paoly apôstôly, tahaka ny Jaona mpanao batisa. Tsy miova fa manam-piadanana, manam-pifaliana, manam-pitoniana ary matohatra ny ady. Ary te hampahery ianao ho tanteraka aminao an'izany. Tsy ny ady no hanovanao, fa ianao nanova io ady io, hitsahatra sy hilamina sy hiva. Tsy ianao akory nataon'ny ady lasa mivavahatra any amin'ny sainao, lasa mitapy mialatsiny, fa ianao no hamany io ady io lasa vahaolana. Hivavaka tsika rehetra. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo, fantatray tokoa fa na inana ady dia tsy hampitondra izay zavatra tsy zakanay ianao. Ary tsy ny ady no hanovanay, fa zay no hanova ny atmosfera ny ady, lasa hisy filaminana, lasa ho tonga vahaolana,
alasa ho tonga fitahina eo amin'ny fiainanay. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Amen. Makasitraka antsika rehetra, raiso ny numéro telefona ahafahantsika mifandray. Hiazaka zao, miantso ny mpanompon'Andriamanitra, miaona mivanta antsika, miatrika ady mavesatra ianao, ampahery anao zay mba tsy hiovy ianao, mba tsy hitondra fahamoizam-po, mba hatonga antsika tsy hanaonao foana, ary hatonga antsika tsy ho kivy na iraviravin-tanana, na tonga antsika lasa feno-panda ny tarehintsika, fa mba olona ahery hatrany an-trantsika. Izay ny fotoana afaka mifampiantso, afaka miaontsika, dia makasitraka antsika rehetrarehetra tompoko. Tahin'Andriamanitra.